eo afaka va ianao eo afaka va ianao fandarany iarana fiangonana refi androndra kely eny ary tompoko arabaina avokoa ianareo rehetra zay efa eopotitra fahita lavitra am'izao ora izao arabaina ianareo satria mbola nataon'andriamanitra velonaina ka ny nataony nahatratra an'izao farantaona diavintsika izao ary mbola nataony afaka ihany ko manaraka ny fandarana teo afaka va ianao zay karakarainay fiangonana refi androdra kely fahasoavana lehibe zany tompoko omena ny tompo ny dera sy ny aja ary ny voninahitra volana desambra moa ny andro midiky zany fa ao anatin'ny andro fety ny olona rehetra ao ny fety krismasy ao ny fety fanavambeloma ny taona ary ihany ko ny fety andraisana ny taona vaovao zavatra tsapako sitako anefa de izao tao anatin'ny taona vitsivitsy zay tsy tsapan'ny olona intsony ny mahafety ny fety rehefa tonga ny volana desambra fety ny andro fa saingy maro amin'ny olona no misento kivikivy mangidy vava mamoy fo ary misy amin'izy reny aza teo foaty mihitsy ndraindray maro amin'ny olona no tsy mazaka intsony ny olana mianjady eo amin'ny fiainana amy karaza moa ny olana misy am'izao vaninandro atrehantsika izao ao re olana ara-pitiavana fety ny andro kanefa ny lozany olo tiany tampoka izy tsy sambany anefa no nisehony zany teo aminy fa matetika ary ny mafy taminy rehefa tena nodinihiny de sika ny farantaona izao no isehony zany aminy tena mampieritreritra ao re olana ara-pitiavana sy olana ara-panambadiana sy olana ara-tokantrano maro ampivady no manana olana manana fiainana tahaka ny sakay sy maso am'izao vaninandro misy atsika izao tsy afaka mifandray intsony avonavona longolongy zany no iainana isanandro ao anatin'ny tokantrano ao isika ny miteny dia trerina sy fasiana no hita eo amin'ny endriky ny andaniny sy ny ankilana tsy mety mitovy intsony ny tatonganga ny ankizy sisa no fototra mahatonga azy miaramonina olany zany ry havana ny an'ny olona sasa moa de ady korotana gidrakidra foana no iainana matetika ao anaty tokantrano ao tsy misy mpijery tsy misy mpiaino intsony ny adin'izy mivady satria efa ho lava voatsely zao no nisy ramatoa anankiray ny antsoa an-telefona fa mila vavaka sy vaolana hony izy satria tahaka ny tsy vady tahaka ny tsy renim-pianakaviany intsono hony izy ao anatin'ny tokantrano misy azy ny mpiasa indray no mahazo tsikitsiky sy tambitamby amin'ny vadina ny mpiasa indray no anotaniny hoe inona sakafo ho atao ho atsika ato amin'ity trano ity androany olany zany ry havana tsy misy mahafety ny fety raha toka izany foana no atmosfera iainana ao anatin'ny tokantrano ao ndray reo olana ara-pivelomana tsy mety velony mihitsy ny ankohonany ary ny tena raraza de itya misy amin'ny olona sasany na ny tena ny samyrery azy tsy velony miala maraina izy mitady sakafo ary mody ariva izy zaravra mitondra kely ao ndray reo mandray karama ihany fa saingy tsy mahavita volana kely ny karama tsy mahavita faranvolana
be ny karama tsy mavita farany volana, olana daholo zany rehetrarehetra zany ry havanao, olana daholo zany rehetrarehetra ambarako zany. Fa zao ihany ko ny akamaroan'ireo olona mangataka vavaka sy vaolana ao amin'ny brok de ity, reo olona tsy afaka trosa, tsy maefa ny trosany banky. Ny sasany amin'izy ireny azy de miteny mihitsy hoe raha zao ny mitohy de gadrao am'ty faratony ity, fety ny andro fa saingizay ny zava-misy, tepitepy sy tahotra foana no hita eo aminy. Raha misy mitady, raha misy madodona varavarany tokantranony de mitselatra ny ambavafony, raha misy miantso an-telefôniny de fa miororo hoe iza ndray zany miantso an-telefôniny izany. Ry havanao, zany ny zava-misy sy ny zavatra hita eo amin'ny olona maro am'izao vaninandro misy antsika izao. Sombotsombony ihany zay nambarako zay, fa maro ary amy karazany reo olana mitatao sy mitambesatra eo amin'ny olona. Tsy resako lava intsony mikasika ny amin'ny aretina, fa maro amin'ny olona no marary am'izao farantaona izao, maro am'izy ireny no mitepitepy sy matahotra hoe ahatratra ny farantaona ihany ve aho, afaka anitsaka ny taona vaovao ihany ve aho, ary tsy ny marary ihany no matahotra sy mitepitepy, fa hatramin'ireo fianakaviana, hatramin'ireo mpikarakara marary. Etsan-daniny vola am'karena de tena mandeha be mihitsy, mikorina tahaka ny rano araka ny fomba fiteny. Olana daholo zany rehetrarehetra zany, ary zany rehetrarehetra nambarako zany no mahatonga ny fiainana, mahatonga ny fety tsy toy ny fety intsony, satria mafy be ny zavatra midona eo amin'ny fiainan'ny olona. Ry havana, raha isan'ireo olona manana olana tahaka zany nambarako zany ianao am'izao ry zao, am'izao volana desambra izao, de ho iaho hoe aza kivy, aza mitanondrika, aza mamoy fo, fa velomy ny fanantenanao, ny vaolana entiko anao androany mantsy raha enonao sy raisinao amin'ny fonao rehetra de hitondra famonjena magaga ho anao am'izao volana desambra zao, am'izao farantaona diavitsika izao. Ary anova ny tantaranao ratsy ho lasa tantara tsara. Fanampy zany, ataovy ampy ny hetsika sy ny fahendrena ny entinao namana ny olana tao anatin'izay volana maromaro na tao anatin'izay taona maromaro zay. Ataovy ampy ho eo satria efa mananao zay azonao natao ianao, fa saingindrisy ny teo ihany ny teo, tsy nisy fiovana mihitsy. Fa averiko indray, raha mino sy mandray ny vaolana entiko ianao androany de izy famonjena ho tonga eo aminao. Olona maro no efa nino sy nandray ary natsapa ny famarinana zany teny ambarako aminao zany. Olona maro no efa nino sy nandray ary natsapa famarinana zany teny ambarako aminao zany. Misy matoka fa androany no andron'ny tompo ho anao. Toy zao mantsy no voalaza amin'ny baiboly ao amin'ny Lioka toko 2 andiny faraky amby folo, fa mpamonjy no teraka ho anareo anio ao an-tanànan'i Davida dia Kristy tompo. Fa mpamonjy, zay zany le tiako tsindriny, fa mpamonjy arabaky teny mihitsy ny voasoratra ry havana malala. Mpamonjy Jesosy Kristy zay ankalazaintsika am'izao farantaona izao, ary tsy ny farantsika ihany anefa no ainy vonjena sy ty no vonjena, fa ny momba antsika ray manontolo. Samy manamarina izany avokoa moa ny bokin'ny Matio, Marka, Lioka, Jauna. Ohatra voalohany ity entiko milaza aminao fa mpamonjy Jesosy Kristy, ka tsy ny fanantsika ihany no ainy ho vonjena sy tiny ho vonjena, fa ny momba antsika zanak'olombelona velona eto ambony tany ity mihitsy. Ohatra voalohany no iaho, ndray andro tojolana tapoka reto mpivady vao
sy reto fianakaviana zay nanao lanonam-panambadiana. Tojolana satria lany ny divay. So ihany anefa fa nasainy reto fianakaviany reto, nasainy reto mpivady vao reto mba amonja zany lanonam-panambadiana zay no karakarainy zany Jesosy Kristy sy ny mpianany ary ny reniny. Ka ny fisiny Jesosy tao am'zany lanonam-panambadiana izany no fototry ny famonjena ary fototry ny vahaolana tao am'reto fianakaviany reto. Zava mahagaga tsy takatry ny saina, tsy takatry ny sain'ny olona no nataony Jesosy tam'izany fotoana zany ho famonjena sy ho vahaolana ho an'ny mpivady vao sy ho an'ny mpianakavy. Rano mangatsika no navadiky Jesosy ho divay. Tsy fahita, tsy fandreny zavatra toy zany, kanefa zava-nisy zany araka ny voalazan'ny Baiboly. Zany anefa no niseho sy nitranga ry mpiany malala satria mpamonjy Jesosy. Andriamanitra magaga Jesosy. Jaona 2:2 ka hatramin'ny 1:10 no manambara izany. Ry havana, hoy aho aminao androany, am'ty androandroany ity, mpamonjy Jesosy Kristy. Izy no vahaolana ho antsika zanak'olombelona amin'ny lafin-javatra rehetra. Zany no antony natonga an'Andriamanitra raitsy tompony zao rehetra zao nanapa-kevitra fa ho ampidinina ho ety ambony tany Jesosy Kristy, omena ho antsika zanak'olombelona Jesosy Kristy. Satria amin'ny alalan'io Jesosy Kristy io no ahafan'Andriamanitra manao hetsika lehibe, mitondra famonjena, mitondra vahaolana na inona olana misy eto ambody tany ity sy eo amin'ny zanak'olombelona tsiraray avy isam-batan'olona. Ohatra faharoa, ndray andro ihany koa nisy lehilahy anankiray narary ny aretina paralysis. Tena nijaly mihitsy ity lehilahy ity tam'izany satria ny tena mangotsokotsoka, marary, manaitaina, etsy an-daniny, malemy, eo am-pandriny. Ary tsy izy ihany no nijaly tam'izany fotoana zany, tsy izy ihany akory no nanana olana lehibe tam'izany fotoana zany, fa ny fianakaviany ihany koa sahirana amin'ny fikarakarana sy ny fitsaboana ny fianakaviany nandritry ny volana maro, nandritry ny taona maro. Etsy an-tany lany ny vola mikarena, ny tahiry kely zay natao tao an-trano mba hitsinjovana ny ho avy, lany fogana. Olana be mihitsy zany ry havana. Tao Kapernaume no nisehony tantara. So ihany anefa fa tonga tao Kapernaume Jesosy ary nampivavaka tao amin'ny trano anankiray izy tam'izany fotoana zany. Ka raha vao nandre aza ireto fianakaviana ireto fa tonga tao Kapernaume Jesosy ary mampivavaka ao amin'ny trano anankiray, de nataony reto fianakaviany reto zay azo natao atongavana eo am' Jesosy Kristy. Ary tsy namialany mihitsy raha ny voalazan'ny Baiboly no jereny, tsy namialany mihitsy raha tsy tonga teo akaikin'i Jesosy lay havany marary. Eno engeny voasoratra atao Marka 2:2 zao ka hatramin'ny 5. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy lay teny. Ary no niditra tao Kapernaume indray izy, rehefa afaka andro vitsivitsy de re fa tao an-trano izy, ka dia tafangona ny maro ka tsy nisy toerana intsony na de teny anoloan'ny varavarana azy, ary izy nitory ny teny taminy. 3, eno tsara am'izay. Ary nisy nanatona nitondra ny anankiray marary ny paralysisa eo aminy, zay no lanjainy efada. Ary satria tsy afaka nanakaiky azy izy noho ny abetsany vahoaka, dia nanesorany ny tafon'ny trano nitoeran'i Jesosy, ka noho ny efa voasokatra dia nampidininy teo ny fandriana zay nandrin'ilay marary ny paralysisa. Ary Jesosy no nahita ny finondreo dia niantso tam'ilay marary ny paralysisa hoe anaka voavela ny elokao, anaka voavela ny elokao. Ry havano,
raha tena namaky nanaraka tsara ny voasolotra teo anao a de tena porotra mihitsy reto olondreto tery ka natonga azy nanapa-kevitra hoe ahoana fomba hitana Jesosy, ahoana fomba eona am Jesosy satria izy no mpamonjy, izy no vaolana manoloana zao aretina efa nikelezantsika aina ny fitsabona sy ny fanasitranana azy zao. Dino tsara keny voasoratra tonga teo am'ilay tanàna reto fianakavian-dreto, tonga teo am'ilay trano nanaova Jesosy fiteom-pivavahana reto fianakavian-dreto, de inona zava-nisy? Tsy tafiditra ny fianakaviany, tsy tafiditra lay marary satria tsentsina ny trano, feny olona ny trano, hatreny ambaravarana, tsy nisy azo ny toerana intsony ho ny baiboly. De areo ihany ko tantara, ina nataondreto fianakavian-dreto? Tena tsy fanao le izy a, fa saingy tsy maintsy nataony satria ny tanjony de hoe tsy maintsy tonga eo am'lay eo am Jesosy lay mpamonjy, lay vaolana izahay. De miakatra teny ambony tafitrano ny fianakaviana, de nesorina ny tafitrano, de nampidinina tamin'ny alalan'ny farafara tamin'ny alalan'ny tady lay havany marary, de nalatsaka tsy moramora, de nalatsaka tandrifin'i Jesosy Kristy, nalatsaka tandrifin'i Jesosy Kristy. De rehefa tonga teo izy de navelan'i Jesosy ny elona ary nosotrany Jesosy lay marary. Ry havanao, rehefa hitan'i Jesosy ny finoany reto olony reto, de zay nambarako zay no nataon'i Jesosy, nosotraniny lay marary ary novahany ny olana teo am'reto fianakaviana reto. Andeo mbola toizantsika ihany a ny famakina ny teny manomboka am' 10:20 mitsangana betaony fandrianao ka modiany an-tranonao, de nitsangana izy ka nambetany fandriny miaraka tam'izay ary niala teo amin'ny atrenin'ny olona rehetra, de talantsony izy rehetra ka nakalazan'Andriamanitra nanao hoe tsy mbola nahita zay tio zao izahay. Lay olona marary no bataina tamin'ny alalan'ny fandrina, nampidinina aveny ambony tafitrano, izy ndray aveo no nasain'i Jesosy nitsangana, de nasain'i Jesosy mibatany fandriny, de niteneny hoe mandeha ihany fa ny finoanao, ny finoanareo no nasitranana anareo. Gaga ny olona, talanjona ny olona ary vakivavaka ny teny hoe tsy mbola ny zavatra tahaka zao. Ry havanao, ry havana, ry mpiany malala, raha naraka tsara n'lay tantara anankiroa zay no tantarako teo zao ianao de nandre, fa tsy nanahirana an Jesosy, tsy nanano sarotra azy ny namonjy an'ireo olona zay nanana olana tam'izany fotoana zany. Ry havanao, tahaka zany mihitsy no tiany Jesosy, no tian'Andriamanitra tao eo aminao am'izao andro fety izao. Jesosy ry havana no amafisiko aminao fa mpamonjy, tena mpamonjy, tena mpamonjy. Jesosy ry havana amafisiko aminao fa izy vaolana, tena vaolana, tena vaolana amin'ny lafin-javatra rehetra. No zany aza atao fombafomba mahazatra fotsiny ihany ny fivavahana efa nataonao hatram'izay raha ohatra ka anisan'ny mpivavaka ianao. Fa mino ary ao reno ao am' Jesosy ny finoanao fa izy tokoa no mpamonjy, izy tokoa no vaolana manoloana zao olana mianjady aminao zao na inona io olana efa mety atao sy mitambesatra aminao io. Sokafy mihitsy ny vavanao ary mitenena hoe Jesosy eo, manaiky anao ho mpamonjy ao, manaiky anao ho tompoko ao, mandrosoa ka makatoerana atao anatiko, fa tiako ho velona atao anatiko anao ary anompo anao amin'ny androm-piainako rehetra ao, iankinako amin'ny zavatra rehetra zay andalovako ianao. Ataovy amin'ny fonao rehetra mihitsy zany, dinganao voalohany hitondranao amin'ny famonjena mantsy ny finoana sy ny fananana an Jesosy Kristy. Dingana voalohany zany fa tsy hoe lay tanjona, dingana voalohany ihany zay. Fa ny dingana faharoa indray de ity, ny famonjena fotoam-pivavahana omban'ny herin'Andriamanitra, omban'ny herin'Andriamanitra miasa. Zava-dehibe mantsy tompoko ny famonjena fotoam-pivavahana omban'ny herin'Andriamanitra miasa, satria
rehefa miasa ao anatin'le fotoam-pivavahana ny herin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra zay toriana sy ambara dia lasa mitombo finoanao, lasa velona ny fanantenanao araky ny fanambarako hatramin'izay fa ny finoana eo amin'ny olona no misarika an'Andriamanitra hiasa eo amin'ny fiainan'ny olona. Zany no antony mahatonga miteny hoe tsara aminao, tsara aminareo zay mahatsapa manana olana ankehitriny, olana tsy nety mivaha-mataona amin'ny maro, tsara aminareo iaho ny mamonjy fotoam-pivavahana omban'ny herin'Andriamanitra, tena tsara ho iaho. Dingana fahatelo indray, misy amin'ireny olana mitatao sy mitambesatra amin'ny olona ary misy amin'ireny olana tsy mety voavaha amataona amin'ny maro ireny, olana avy amin'ny ozina sy ny fanaratsy. Ka raha ohatra ka mitombona ray zay teniko zay hoe zay ny fototry ny olana misy eo aminao, de izao raha tsy lay ozina sy lay fanaratsy mihitsy no miala eo aminao dia tsy va mihitsy ny olana. Tantara mitoy ny olana zay mitatao sy mitambesatra eo aminao. Zany ange no mahatonga ny olona sasany efa tonga ao am' Jesosy ihany izy, efa mba mamonjy an'le fotoam-pivavahana omban'ny herin'Andriamanitra ihany izy, fa saingeny teo ihany ny teo ka mahatonga ny olona sasany lasa velom-panontaniana hoe inona ihany ary ny tokony ataoko, satria efa nandray an' Jesosy aho, efa manana ny tompo aho, ary rehefa tsy mitsatra mamonjy fotoam-pivavahana, efa mba mandeha arak'izay takin'Andriamanitra amiko aho, kanefa fa maninona no tsy mety mivaha mihitsy ty olana mahazo ahy ity, tsy misy mangirana mihitsy ny fiainako manaka ankehitriny. Ny antony satria ny ozina sy ny devoly fototry lay olana zay nitatao sy nitambetra teo aminao tsy mbola niala. Marina nefa fa ny ozina sy ny devoly tsy miala mora fotsiny am'izao izy, na de fa tonga am' Jesosy azy le olona, na de fa mpamonjy fotoam-pivavahana omban'ny herin'Andriamanitra azy le olona, fa ilaina tapahana sy foanana amin'ny anaran' Jesosy ny ozina sy ny herina, ilaina avoaka sy roana hiala amin'ny anaran' Jesosy lay fanaratsy sy ny herina. Eno tsara nke ty fijoroana vavolombelona etiko aminareo ity ndre mandeha nisy ranabavy anankiray, avy any amin'ny fiangonana rahavavy anankiray izy, fiangonana rahavavy zay mba manana maizy azy zany fiangonana zany. De rehefa tsy nivaly ny olana teo aminy ka nandre ny toroteny nataoko tahako zao izy, de tonga mba iona tamiko. Olana ara-pitiavana, olana amin'ny fananganana tokantrano no nidona taminy tam'izany, fa tsy nivaha mihitsy amataonany no nampino kristianina azy, amataonany no namonjay ny fotoam-pivavahana tao am'le fiangonana zay nisy azy, fa tsy nivaha mihitsy le olana. Fa ity tovavy ity tam'izany isika mifankatia man'olona tantarainy tamiko dia sendra mivadin'olona foana, de ravandray iny, de fankatia man'olona ndray izy de mbola vadin'olona foana, de ravandray iny, fankatia man'olona ndray izy dia mbola vadin'olona foana, de ravandray iny. De zany foana no nanjo ho azy hatram'izay. Ka rehefa no tantarainy tamiko zany de tonga de fantatro fa ozina sy fanaratsy no ao ambadika, ozina sy fanaratsy zay mpampahory amin'ny lafin'ny fitiavana ary mpanakana ny olona tsy anana tokantrano, satria ahoana tokoa moa no irosoana am'zany tokantrano na fanambadiana amin'ny alalany vadin'olo zany, tsy possible zany. Tokantrano maso mety fomba zao tontolo zao zany, fa raha tokantrano araka an'Andriamanitra tsy mety. De nataoko ny fampianarana, de nataoko ny fampahiresana, nampahafantarako azy ny marina, de nataoko ny vavaka taorina zay, nitapahako sy nivoanako tamin'ny anaran'i Jesosy le ozina, noroako sy navoakako tamin'ny anaran'i Jesosy le fanaratsy, ary tonga taoamiko matetitetika izy. De ambony zany de nanapa-kevitra izy
namonjy ny fitoam-pivavahana to aminay tsy tapaky intsony de raha na jesosy omena voninahitra tompandriamanitra fa volana vitsivitsy tateoriana de nyteny tamiko izy hoe pastera misy lehilahy milaza azy ho ty a de hoy a taminy de ahoana fanapaha-kevitra ao efa nanaiky vianao sa tsy mbola nanaiky aho ozy izy fa satria ny tantinina ozy izy a no ndresaka tamiko fa ty ahony io lehilahy io de dinidinio hoy a fa raha ohatra ka resy lahatra ianao fa ianao koa ty azy de ento makaty am broko izy raha mety izy arabasoraba tsara ivavako anareo aho zay ny sitrapon'andriamanitra tsy mety izy de adaboy ny fiarahana aminy so sanatria ka tahaky lay nanjoanao teo aloha ihany no anjoanao de eny pastera de afaka andro vitsivitsy tonga atao ambroko izy sy lay lehilahy raha vo tonga atao de fa sotra n'andriamanitra aho hoe zay zany sitrapony tompo de nampahery azy reo aho nivavaka ao azy reo aho no tapahako ny ozina no roako fanaratsy tsodrano azy roa aho vo mivoaka mivaravaran'ny broko ry zareo de sao ny teny le lehilahy taminy andao atao fainana mariatsika mety ve pastera raha ohatra ka atao atin'ny mariatsika de tantarany vehivavy io tamiko zany de sorana ny tompo fa roa volana fotsy roa volana latsaka azy taorinan'izay niona tamiko zay a de vita ny mariazina ary efa lasa pino kristianina atao fiangonana misy a izy roa am'izao fotoana zao omenany tompo ny dera sy niaja ary ny voninahitra nambarako taminao zany fidorona vavolombelo zany ilazako aminao riavana fa jesosy kristy no mpamonjy jesosy kristy no vaolana raha mino azy anao am'izao fotoana zao mino azy sy ny famonjena vitany teo ambony azy fijaliana raha mandray azy anao am'izao fotoana zao ka mampandroso azy ao anatinao mamela jesosy ho velona ao fiainanao raha manapa-kevitra ianao fa tena nompo azy tam'izay manompoka am'ty androandroany ity am'izao volana desambra farantony izao de hoy aho hoe tsy akatakandro fa izao de zao ihany de amonjy anao andriamanitra amonjy anao andriamanitra hitondra vaolana tsara ho anao izy ampitsimbaty any tantaram-piainanao ratsy ho tantaram-piainana tsara izy ka afaliana ny fiainanao am'ty taony ity aravona ny fiainanao am'ty taony ity ho sambatra ny ianao am'ty taony ity sy amin'io taona vaovao zay ho raisitsika tsy hoela io ivavaka ho anareo aho ivavako anareo aho fa mialoha ny vavako ho anareo anefa amin'ny alalan'izao fahita lavitra izao de ity manasa anareo zahay mba amonjy ny fitoam-pivavahana zay karakarane fiangonana refy androtra kely am'izao farantaona izao sy amin'iny fietomboniny taona vaovao avy tiako mihitsy anao tsy ho tapaka satria ny finoko de zao zay rehetra ho avy amonjy anzany fitoam-pivavahana zany de vonjen'andriamanitra arabaky teny ho tahin'andriamanitra arabaky teny ary ho atsimbatika andriamanitra tantaram-piainany lay tantara ratsy teo aloha ho ataon'andriamanitra tantara tsara io voasoratra io moa ny fandaram-potoana ka de tokava tompoko ny dera niajary ny voninahitra de ho an'andriamanitra irery ihany ivavako anareo zay manana olanao na inona zany olana izany ivavako anareo zay matsapa fa matahotra be mihitsy am'izao farantaona zao hoe ho faty satria efa tena mijaly be loatra anao no nyheriny aretina matahotra anareo fianakaviana fa alahelo ranomasy no hitranga am'ty farantaona ity andriamanitra any amindra fo andriamanitra any amela heloko andriamanitra any anasitrana andriamanitra any anao fagagana aondre ny lohanao na mandoly mihitsy na ampiatrao fonotananao fa ivavakytsika ry tompoandriamanitra ry lay masina ry lay izy atrizay ko mandrakizay lehibe ny fahasoavanao efa nataonao ho anay zanak'olombelona nomenao ho anay jesosy kristy ho tompo ho mpamonjy ho vaolana ho anay amin'ny lafin-javatra rehetra ary kitrin'andriamanitra de miantso anao amin'ny anaran'i jesosy aho mamyrafo amin'ny tsiraray avy ianao mamyrafo amin'ny sambatan'olona ianao manoloana zao olana mitatao sy mitambesatra amin'izao de vonjeo izy aoka te nisy sogadiny eo amin'ny fiainana fa jesosy no mpamonjy vaao ny olana misy eo amin'ny andriamanitra amin'ny anaran'i jesosy kristy raisiko ny andraikitra de ny fampiasana amin'ny fahefana entina mamaolana amin'ny anaran'i jesosy kristy na inona olana miala amin'ny anaran'i jesosy kristy na olana eo amin'ny famelomateny zany
na olana vokatry trosa tsy voefy zany na olana amin'ny lafinara-pitiavana na ra-panambadinana raha-tokantrano zany miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary ny marary rehetra sitraniko amin'ny anaran'i Jesosy esorina ny aretina esorina ny fanantenana esorina ny asan'ny devoly mpitondra olana ny ozina sy ny fanaratsy tao ambadik'ireo olan'ireo miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra tompo omenanao ny dera sy ny aja ary ny voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy amen. Zay zany tompoko ny fotoanantsika tamin'ity androandroany ity fa ny mbola mafisiko mandra-pahatonga ny farantaona ary amin'iny fiandohan'ny taona vaovao iny tena saina mihitsy anao ho avy ary tonga ava tsy tapaka mamonjy fotoam-pivavahana zay karakaranay fiangonana Refy Androdrakely tsy aneninanao zany tompoko antso ataon'Andriamanitra ho anao ho famonjenanao zany ka dia ny voninatrany ho an'Andriamanitra irery any mandram-piona velo mandray tompoko. Teo afaka va ianao? Teo afaka va ianao? Fandaharana iarana fiangonana Refy Androdrakely